Manohitra tanteraka ny asa fampihorohoroana ary mandala hatrany ny fihavanana sy ny fitoniana ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina io moa no isan'ny voarakitra tao anatin'ny tafa fohy izay nataon'ny tamin'ny mpanao gazety tany Toliara ny fiandohan'ity herinandro ity. Manohitra tanteraka ny asa fampihorohoroana izay nitranga tetsy Anosy ary nahafatesany ankizy tsy manatsiny sy naharatran'olona maro ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha nivoalaza ny tany Toliara. Le zavatra niseho na fatesana olona sy nandritran'ny olona tamin'ny asa potsy teo reny moa zany dia fijerika azy dia tena asa fampihorohoroana tsotra zao ilazana andreny reny dia toeriko mieriko rehetra ny asa fampihorohoroana ohatran'ireny afatesana olona tsy manatsiny misy zaza tao misy lehibe tao nandratrana olona ary everiko fa zaho moa efa mitareo fa mivohy foana ny hoe fihavanana, fihavanam-pirenena, fitoniana sy ny filaminana reny zavatra reny dia fiantsina fotsiny zao tsotro zao amin'izany foto-kevitra zany ka dia tsy azo ekena reny zavatra ireny tsy maintsy karohana reny ny zavatra baiko efa meko tsy maintsy karohana tokony andraikitra amin'ireny ary tsy maintsy faiza ny tokony andraikitra amin'ireny zavatra ireny. Anangana gouvernemanta misokatra ny tenany araky ny nambarany ary eo ampijerena indrindra ny mety ho fivelarana amin'ny anklave kely ara-politika hafa ny tenany. Tsara homariana fa anisan'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tany Toliara ny lehiben'ny délégation-ny anklave Ravalmanana Ravatmanga na dia amin'ny maha-ministry ny fambolenazy aza no nahatongavany teny an-toerana. Za dia anangana gouvernemanta zay mivelatra tengamba nilazana an'ilay hoe ouverture ary mbola eo ampanaovana an'izany eo ampandiniana an'izany eo ampijerena an'izany zavatra zany ka dia miandry kely aloha sika na mikasika an'izay zavatra zay na amin'ny fiarahana amin'ireo anklave kely maro ara-politika nisandelan'ny kabinet teo. Nasiany teny ihany koa nandritry ny fitsidiana nataon'ny tany Toliara izay ny fionamben'ny vondrona afrikana any Addis Abeba izay eo atrehany. Misy ny fivoriana atampony zany fanaon'ny firaisambe afrikanina amin'ny herinandro ity zany ka misy dingana samihafa moa atao ao mba azahoantsika zany manatrika sy miditra indray ao amin'izany firenena fikamana firenena afrikanina zany ka miandry zany tsika amin'izao fotoana zao aloha zany. Mikasika ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamady vola samihafa mba ampivoarana ny toe-karena dia nanambara ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa efa mandeha ny fifampiresahana na ny négociation samihafa fa tsy miandry ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao.